Miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana zahatany eny tokantrano any tonga sondray atao anatin'ny fandaharana. Ety amin'ny anjerimanontolona Université Antananarivo nitondrana anao atao anatin'ny fandaharana androany. Tsy hoe kory hoe entina hianatra ao an-tsekoly ianao fa monument vakoka Kitamaso amin'ity toerana ity satria efa tany amin'ny taona 1970 izy niorina ary mifamatotra amin'ny tantaran'ny Madagasikara. Toerana azo tsidihana tsara izy ity, azo hitsangatsanganana, hialana voly satria betsaka ny zavatra hita ety raha tsy tentsika ny endri-trano ny architecture izay niteto vanim-potoana, eo ihany koa ny toerana manan-tantara izay afaka tsidihana, afaka fantarina ety. Zava-baovao tsara ho fantatsika mpijery ihany koa fa ankoatran'ireo sapam-pampianarana izay efa nisy nandritra izay taona niforoana tamin'ny 1970 izay dia misy ihany koa ny sapam-pampianarana vaovao fizahan-tany ety amin'ny anjerimanontolo. Izay ihany koa moa nahasarika ny zahatany hanao an'ity fitsidiana ity. Ireo mpianatra izay mandrato fianarana ao amin'izany sapam-pampianarana zahatany izany ihany koa ny taridiantsika atao anatin'ny zahatany androany. Dahoary! Tombokitsika eto amin'ny esplanade aloha ny fitsidiantsika an'ity université ity androany. Ny esplanade mety hoe maheno hoe esplanade foana tsika, esplanade Analakely. Ety ny esplanade Ankatso, toerana malalaka moa zany ho an'ny public, azon'ny daholobe anaovana hetsika na ara-kolontsaina io na fampiratiana. Dia fantatra be kokoa mahakasika ny esplanade ny université na ny anjerimanontolo tsika. Salama Dani. Miarabanao filona. Eto amin'ny esplanade zao tsika Dani, azonao hazavaina bebe kokoa ve hoe inona le esplanade? Esplanade ity zany dia toerana anankiray izay midadasika indrindra zany eto amin'ny anjerimanontolo. Eto dia toerana fanaovana hetsika maro isan-karazany, ara-kolontsaina ihany koa moa zany tena mibahan-toerana eto. Ohatra amin'izany zao ny fampiratiana, ny fankalazana ny fahadimapolo taonan'ny événement 72. Ato zao tsika mahita trano lehibe maromaro, inona daholo zao raha? Atao andrefana zao hitantsika ny faculté ny médecine. Izy io moa zany dia mifandraika amin'ny fanorenana ny université tamin'ny taona 1970 no niantombohan'ny tantaran'ny université Antananarivo. Dia ny faculté ny médecine no anisan'ny nitsangana voalohany indrindra tamin'izany fotoana izany satria tokoa moa ny fahasalamana no lahara-pahamehana sy ny fanofanana ho an'ireo mpianatra izay ho mpitsabo. Izany hoe tao aorianan'ilay teria Mahamasina zany dia rehefa nisokatra ny université dia taty izy nisy voalohany teto. Izay indrindra filona. Dia ato ankilany ato indray ny faculté des sciences. Dia ry lavitra ry lavitra ry zao faculté ny EGS izay ahitantsika ny département économie, sociologie sy ny gestion. Dia hoentiko kely indray ianao filona hitsidika ny etsy amin'ny Doboetsy ahitantsika rano misy trondro ihany koa ao anatiny ao satria ety moa zany dia fangalan'ny mpianatra moment de détente moa zany filazan'izany, fakananaina rehefa ilay reraky ny fianarana iny. Dia eto amin'ity esplanade ity moa zany midadasika be ity toerana ity satria ahitantsika rivo mahafinaritra be ry zao izy no toerana avo indrindra ety amin'ny anjerimanontolo ety. Sady hitako hoe malokaloka izany afaka hitsangatsanganana. Dia ato amban'ity esplanade ity ihany koa ahitantsika toerana mirafidrafitra. Mirafidrafitra izy io. Izany hoe na aty ambony zany na ao ambany dia ahitantsika amin'ireo mpianatra miala sasatra rehefa lanaky ny fianarana iny. Tena hoe vato be da be zany nanorenana an'ity esplanade ity satria amin'izao moa zany hoe dalina ny alalantsika anazy fa ity tena hoe vato no narafitra ho dalina ho azo hitsanganana, azo anaovana hetsika eto ambony. Ao ambany ihany koa nefa mbola toerana malalaka ohatran'izao koa ny hitantsika ato. Dia aty ambony izy zany tratra masoandro kokoa fa ao ambany izy malokaloka tsara. Dia avy eto zany tsika dia makaiza indray Dani? Ny université moa zany dia tsy afa-miala amin'ny resaka kolontsaina
dia andeha isika hitsidika indray zany atao hoe cram. Inona le cram? Ny cram moa zany dia toerana anankiray miavaka aty amin'ny université izay amantarantsika ny resaka momba ny kolontsaina rehetra. Eto zao tsika mahita an'ity trano tsara tarehy be ity, inona ny ato tany? Trano kintana vola no iantsonana io trano io. No le endriny hoe manana endrika kintana ny tapony. Izay indrindra. Ao zany no ahitantsika ny présidence sy ny ireo mpiara-miasa amin'ny Satsikajy sy Anambaratongany dia ao zany ny birao an'izy ireo. Ao ny profesan'izy ireo. Araka nefa nambarako tany amin'ny voalohany hoe ny architecture tety amin'ity université Ankatso ity dia nitety vanim-potoana. Izao hitantsika izao na esplanade na ny endriky ny trano dia trano mbola tany amin'ny hoe andron'ny fahazavaza kokoa, tany amin'ny hoe vao tao anatin'ny miala kely fanjanahantanytsika no nanokana izao toerana izao mbola asa tanana vazaha izao, fa hitantsika tao anatin'ity université Ankatso ity ihany koa nefa ny trano amin'ny endrika vaovao izany hoe moderna kokoa aty amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Ndao ary ity trano lehibe hitantsika ity ity no misy ny département ny lettre na ny fianarana ny soratra sy ny soratra. Ato no misy an'ny sapapampianarana fizahantany izay resantsika tao anatin'ny fandaharana. Professeur Rakotondramanana Andy filohan'ny sapapampianarana fizahantany. Tena nahasarika anay tao anatin'ny fandaharana zahatany professeur le hoe misy sapapampianarana manokana ety andratoana ny mahakasika ny fizahantany. Afaka zavainao ve hoe ny tantaran'izay hoe fiforoana izay sapapampianarana fizahantany izay? Eny tompoko. Ny mention science du tourisme moa zany dia efa tamin'ny taona taom-pianarana 414 514 no niforona. Raha ny tantara dia zana-tsehatra anankiray izy ity miaraka tao amin'ilay département DFP. Fa nanomboka araka ny voalazako teo nanomboka tamin'ny taom-pianarana 414 514 dia nandeha Samirery. Ary efa nahazo ny fankatoavana moa zany avy amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izay manaraka ny rafitra LMD izay rafitra ampiarin'ny université mpanjakana amintsika amin'ny teny izao. Dia inona ny tena antony hoe nanaovana izay nanosika anareo hoe ndao ho atao mitokana mihitsy ity sapapampianarana fizahantany ity? Politika mpanjakana amin'ny ankapobeny amin'ny alalan'ny ministeran'ny fizahantany dia nametraka an'ilay tanjona hoe ampitombo ny isan'ny toeram-piofanana sy toeram-pampianarana ahafahana manofana tanora hisehatra amin'ny lafin'ny fizahantany. Dia ho famalina sy ho fanatanterahana izay tanjona napetraky ny fanjakana FIB izay no nanosika an'ireo mpampianatra mpikaroka zany izay efa nampianatra an'ity resaka fizahantany ity tamin'ilay izy mbola nitambatra tamin'ny toeram-pampianarana hafa teo aloha ny DFP hoe anangana manokana amin'ity toeram-piofanana momba fizahantany ity zany. Inona daholo fepetra ahafahana miditra raha te hanaraka an'izay sapapampianarana fizahantany izay? Raha ny ato amin'ny mention science du tourisme manokana dia manana mampiavaka azy. Tsy manomboka ato amin'ny taona voalohany moa ny fiofanana ato amin'ny zana-tsehatra fizahantany fa tonga dia miditra amin'ny 3e année. Raha hoe ny 3e année de licence zany raha manaraka ny rafitra LMD dia ny mpianatra avy any amin'ny toeram-pampianarana hafa. Fa ny tsaro marihana dia ny araky ny fepetra napetraka tetỳ amin'ny université n'Antananarivo zany dia tsy mandray mpianatra avy any amin'ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana aloha zany zahay hatramin'izao fa tsy maintsy mpianatra mivoaka avy amin'ny sekoly mpanjakana avokoa. Fa hoe natany amin'ny filière hafa ary izy zany dia afaka manohitra dia hoe te hanohy an'izay hoe sapapampianarana fizahantany izay? Afaka raisina fa ny fepetra ahafahana miditra aminay zany dia misy ny concours
concours d'entrée en 3e année de licence sy ny concours d'entrée en master 1. Misaotra anao professeur nanaiky ny vahiny resadresaka taminay tato anatin'ny fandarana Ny anareo no isorana sankasitrahana amin'ny fiaramiasa amin'ny zanatrehitra fizahantany. Anisan'ny fomba entina ampiroboroboana ny sehatra fizahantany izay mampidi-bola be eo amin'ny firenena malagasy na dia teo ary ny valanaretina Covid-19. Ho avelantsika eto professeur fa mbola no fitsidihana miaraka amin'ny Ludovika sy Danitsika atao anatin' ity fitsidihana ny anjerimanontolo ity. Ndao indray ary. Tonga sondray aty amin'ny Centre de ressources des arts actuels de Madagascar zany tena fanalavanan'izy io. Ato moa zany no ahitantsika ny toerana izay fampizaran'ny mpianatra ny karazana kolontsaina dia sady ihany koa toerana anankiray ifanaovana fifampihofanana zany. Dia tena mampiavaka fampizarana traikefa zany. Dia anisan'ny tena mampiavaka an'izy ity dia ny silamalu zany hoe ho an'ireo mpankafy silamo zany, silamo mpankafy silamo. Exposition, accusé de réflexion, pâte, guitare, pensinoïde, Dia maro ny zavatra hotsidiantsika eto Vorola fa atolotry ny tompona andraikitra indray ianao zany. Salamo. Miarabanareo, salamo. Miarabanao. Ny krano centre culturel ety amin'ny université ety dia arak'izao hitantsika izao dia mikarakara hetsika maromaro izay ara-kolontsaina. Izany hoe toy ny fampiratiana hosodoko sy ny sary tao sary sy ny rehetrarehetra izay karazana formana expression artistique rehetrarehetra zany dia indraindray zay manao ohatra hoe conférence amin'ny resaka ohatra hoe patrimoine culturel na zavatra ara-kolontsaina sy artistique eto Madagasikara. Ty œuvre anankiray ity zao na resaka train nasiana 1947 mampatsiahy antsika ny zava-misy tany Moramanga tamin'ny fitifihana olona tao anaty wagon tamin'ny tantarany 1947 dia fomba anankiray ihany koa zany amoahana tantara amin'ny alalan'ny asa-tanana sy ny hosodoko. Ity zao Tchou zany manao an'izy ity. Les feux tchou. Les les trains. Satria ireo hitantsika rehetrarehetra zany karazana sary dessin sur château. Dia anankiray ity zao récupération ana magazine raha mahatsikaritra hoe fa manokana cake dia magazine sy câble le fil ireny tapatapahany dia manao sary io. Rehefa jerena avy any alavitra izy dia ohatrany hoe natao sary fa avy eo rehefa jerena akaiky hita hoe magazine sy fil anakambakama amin'ny Ty indray zany zao resaka hoe fanehoana ny fiarovana ny tontolo iainana ny tian'ny mpanatalenta songadina eto. Izany hoe ny zavatra ataonay zany misokatra ho an'ny olona rehetra na mpianatra na tsy mpianatra. Fa ny tantanana ny toerana sy ny tariny Tantana mpianatra. association mampianatra. Dia tamin'ny taona firy natsangana ty? Tamin'ny 2013 no zany hoe nary grande maty ety amin'ny université nitsangana ty toerana ty zany. Misokatra latsinainy hatramin'ny zoma dia asa zerina amin'ny zavakanto sy manana tetika asa artistique dia afaka aseho daholo indrindra ny tanora zay vao misandotra anaty zavakanto. Zay mahakasika an'ity kramo ity ato moa zany misy exposition foana artiste ray isam-bolana dia afaka atsidihan'ny rehetrarehetra tsy voatery hoe mpianatra ihany afaka makato afaka mampiraty ato ihany koa na dia tsy mpianatra ary fa hoe olon-tsotra mana-talenta amin'izay resaka culture zay. Dia eto akaikiny eto antsika eto akaiky eto mahita ny Institut Confucius. Izy ity koa anisan'ny zava-baovao ho an'ny anjerimanontolo eto Antananarivo
ato izany fianarana ny teny sinoa sy ny kolotsaina sinoa izay efa mahazo vahana eto Madagasikara. Voatrandraka eto avokoa izany na ny fahalalana ianaranao ny mahakasika ny fizahantany ny kolotsaina malagasy entina piroboroboana fizahantany eto Madagasikara, fa indrindra ihany koa hoe fivelarana amin'ny any ivelany, indrindra fa i Chine izay tena efa hoe misokatra bebe kokoa any Chine ny fizahantany eto Madagasikara. Ndao indray ary. Ato amin'ity ankavanantsika ity izao amin'ny lalana andeha hidina any amin'ilay toerana izay hotsidihανtsika teneniko anareo teo. Ato ankavanako ato misy an'ilay jardin botanique ny science, izany hoe nanomboka tany amin'ny tamin'ity taona ity izany dia nametraka ry zareo karazana zaridaina hoe ametrahana ireo hitehirizana andreo karazan-kazo endémique eto Madagasikara. Ty toerana andehanako ity izao aty amin'ny ilany andrefan'ny préfet ho an'izay mpianatra ety Ankatso moa izany na efa mpandeha ety dia mahafantatra an'izay. Ny miakatra sy midina amin'itony lalan-kely sy tohatra atao Ankatso itony ihany koa dia tena mampatsiahy antsika ny randonnée. Ary tena azo anaovana an'izay moa izany atao Ankatso ato satria ty velaran-tany ty misy an'ity université ity dia mirefy eo amin'ny 700 hektara eo, izany hoe tena midadasika be. Eto Antananarivo ihany ianao izany dia afaka manao randonnée ato Ankatso. Dia ity ny lalana raha avy any amin'ny Confucius nandehanantsika teo ho any amin'ilay toerana hotsidihantsika manaraka ny teneniko anareo teo. Ty toerana ity tamin'izaho nianatra tety tadidiko mihitsy tena toerana nampatahotra anahy ity satria mangina anaty ala, tsy azo atao mihitsy hoe vehivavy irery izany nandeha irery tamin'ity. Dia hitako hoe mbola ohatrohatr'izany foana izy hatramin'izao na dia efa somary tapaka ary ilay azy, efa somary madiodio ato anatiny ato. Nefa ity lalana tsy maintsy lalovana isan'andro ho an'ny mpianatra ety izany satria any ambany any mbola toerana fianarana daholo. Asa raha niainan'izay koa nareo mpijery zahantany izay efa nianatra tety na nandalo tety tamin'izany fotoana izany. Ato anatin'ity toerana ity koa amin'ity lalana lalovantsika ity misy toerana anankiray ato na zaho ary nianatra tety firy taona tsy mbola mahafantatra ny tantarany, nefa tena toerana manan-tantara be mihitsy, tsy afa-miala amin'ny tantaran'ny firenena malagasy. Pitifirana ny anarany. Tsy haiko hoe mbola mifandray tamin'ilay hoe toerana mampatahotra izay koa hoe fa ampitifirana ny toerana hotsidihantsika manaraka. Salama Ludovic. Salama Blolo. Ty ilay ampitifirana? Ie, ty no ataontsika hoe ampitifirana ny alalan'olona azy dia nahatonga an'ilay anarana ampitifirana izany dia teto no nitifirana an'ireo mahery fon'ny firenena izay niady sy nitaky ny fahaleovan-tena ary ny fahafahan'i Madagasikara moa izany. Ireo mahery fon'ny firenena izay voalaza eo moa izany eo ny mpitary tafika, misy ihany koa ny mpitary tolona tamin'ny Djinn sy Panama. Dia raha miresaka an'izay daty manan-tantara izay tamin'ny taona 1970 dia mizara anankiroa. Ao ny afaka hidirana be ato aloha? Ie, afaka hidirana. Dia ity toerana ity moa izany no nitokanina tamin'ny 1924. Le fanatsarana azy ohatr'izao? Ie, ohatran'izao. Ie. Dia fatalohan'izay izy ny fanisy Tsangambato any teo fa amin'izao moa izany izy tena nihatsaraina mba mendrika amin'izay hoe toerana manan-tantara azy izay ary tsy afa-misaraka amin'ny tantaran'ny firenena malagasy ihany koa ny teto ampitifirana moa izany. Dia araka ny hitantsika izao misy daty anankiroa hitantsika. Ny voalohany izao 8 aprily ny taona 1979 izay fotoana nitifirana ny mpanjanantany ny lieutenant Randriamaromanana Albert izay nitaky ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara moa izany. Fa tsy izy irery ihany anefa fa tamin'ny 27 ny volana Jolay ny taona iny ihany nisy ihany koa ny ireo namany izay nitifirana mpanjanantany dia tsy izy izany fa Rakotondrabe Samuel, Ratsizafy Samuel, Bekamisy ary Lezoma. Ireo naman'ireo moa izany ao ny mpitary tolona général, ao ihany koa ny mpitarika teo amin'ny Djinn sy Panama. Tsara ny ahafantaran'ny mpijery izay tantara izay. Izany hoe ireo olona voalaza anarana eto reto izany nitifirana teto daholo? Ie, teto daholo.
Dia ato indray tsika mahita sary ana tsangam-bato anankiray raha tsy zavy Samuel ahoana indray izy indray izy io Général Pitartafika moa zany izy tao midiny tao Fianaratsoa fa raha malala moa zany le hetsika tamin'iny tsy hoe mijanona amin'ny faritra anankiray ihany fa tena hoe nahazo ny Madagasikara ray manontolo dia misy ny fifandraisana eo amin'ny samy mpitaritolona moa zany fa ny teto no nanamarika an'ity toerana ity moa zany izay hoe nitifirana an'ireo mahery fo firenena dia teto daholo na i Ratsizavy Samuel ary nitifirana ie araka ny fanambarako moa hoe ity toerana ity taloha tena toerana rakotrala be zany hoe tena mangina dia mety izay no nahatonga anazy hoe tia notifirina le olona satria ny olona hotifirina zany miafina moa zany satria reto olona reto ihany koa nanana ny tanjany nanana ny lazany tamin'izany andro zany manahirana ihany raha ho fata-bahoaka hoe andeha hotifirana izy dia mety hoe nentina nafenina taty hoe aty anaty ala ity izy no hotifirina nefa ny tantara moa indrindra fa hoe misy aina ny latsaka izany amintsika malagasy marina tsy maty mihitsiny dia mipoitra ihany le tantara hoe teto le toerana nitifirana anazy dia nomeny fanjakana sy ny université lanja zany le izy dia no ajariana ohatran'izao anetana koa indrindra isika malagasy indrindra isika atao Antananarivo azontsika atao tsara ny mitsidika ety na mandalo ety ny mpianatra ety moa zany mazava ho azy dia entany koa fantatra sy hitsidika ny toerana ohatran'izao misy fotoana zao raha nataditsika isaky ny 7 marsa zao tonga ety ny manam-pahefana mametraka fehizam-boninkazo amin'ity toerana ity fahatsiarovana ireo mahery fo firenenareo dia amin'ilay vakoka hita maso manan-tantara ohatran'izao na patrimoine na monument izy tsika ohatran'izao ahoana ny trandrahanareo azy ao amin'ilay sampam-pampianaranareo fizahan-tany ety amin'ny anjerimanontolo eo anay ao amin'ny master ao amin'ny science du tourisme zao misy parcours anankiroa ao ny TCL na hoe ingénierie touristique culturelle et de loisirs dia misy ihany koa ny parcours MTD na mondialisation tourisme durable dia misy mpianatra zay mijery manokana an'ireo karazana fizahan-tany izay mifototra bebe koa amin'ny kolontsaina zay na ny fampafantarana ireo toerana manam-pitantara dia misy ny tena hoe manao zay fikarohana zay mihitsy io moa zany ny toerana arakaraky n'izay safidin'ny mpianatra fa betsaka be zany fikarohana mikasika an'izay ary mifototra bebe koa amin'izay hoe mise en tourisme sy ny valorisation touristique an'ilay toerana moa zany atao mba ahafahantsika mivarotra ilay produit touristique amin'ny mpizahantany sy manome lanja bebe koa ny kolontsaina izay misy eto amintsika sy mampiavaka ny Madagasikara ary toerana samihafa izay manan-tantara ihany koa sady tsy mahavery ny tantara tazona le kolontsaina nefa ihany koa mamadika azy amin'ny trandrahana amin'ny fizahantany sady mba ho isy fiantraikany amin'ireny ataontsika hoe olona izay misehatra amin'ny fizahantany sy mimponina manodidina eo ihany koa moa zany anisany ataoko hoe mampiavaka ny aty amin'ny mention science de tourisme moa zany le izy hoe pluridisciplinaire afaka mandray ny mpianatra avy amin'ny sampam-pianarana maro dia manana safidy amin'izay le mpianatra hanao spécialisation bebe koa mikasika an'izay hoe côté juridique zay ohatra zao ny olona anankiray mety hijery bebe koa ny ataontsika hoe ny système juridique lié amin'izay hoe application développement tourisme durable zay na ny hoe fampiarana ny fampandrosoana lovian-jafy aty amin'ny sehatra ny fizahantany satria raha nijerentsika fotsiny zao ny miresaka an'izay hoe fizahantany lovian-jafy zay tsika na hoe maharitra zay matetika zany ny any amin'ny resaka mikasika ny lalàna efa hita fa tsy mifanaraka amin'ny toetrandro dia jerena ahoana ny fanovana sy ny fanatsarana tokony atao ary ahoana koa ny ahafahantsika mampiatra an'izay hoe tourisme durable zay amin'ny sehatra ny fizahantany sy mpisehatra moa zany mba ahafahan'zareo tena manaraka an'izay principe zay zay moa zany le fizahantany transversal ny lazana anazy zany hoe maro sampana na ny ampianarana izy dia efa fianarana maro be no fandray ao fa eny an-kianja ihany koa izy mbola maro sampana ihany koa satria mampifandray sehatra be da be voasehatra ao ny fizahantany ny tontolo iainana ny fitantanana sy ny rehetrarehetra dia zay no mahatonga le izy hoe anisany tena pilier
tena fototra isian'ny fampandrosoana eo amin'ny firenena anankiray. Azo atao tsara ny mampiditra an'ity circuit izay nataontsika teo fitsidiana ny université amin'ny monument sy patrimoine, izany hoe vakoka hita maso ao anaty fitsidiana ny tanànan'Antananarivo. Fa kosa amin'ny maha université azy izay, izany hoe toerana manokana izy ity, misy le franchise universitaire, dia tokony isy fiara-miasa eo amin'ny mpitantana misehatra eo amin'ny fizahantany, ohatra hoe ny Ortana sy ny université Antananarivo andrindrana izay fitsidiana ity izay, satria ety moa mazava ho azy toeram-pianarana, dia hijerena hoe amin'ny fotoana ohatran'inona no tokony azo arindra izay fitsidiana ity izay. Rehefa hoe miresaka université Antananarivo tsika, dia reto trano reto no matetika hita foana. Reto ilay antsoina hoe cathédrale. Ty ambony ty cathédrale ny Bex, dia ty ambany ty cathédrale ny médecine. Tsy afaka hidirana moa ao satria misy mianatra ao amin'izao. Raha miresaka architecture moa zany isika, tsara ny alalan'ny mpijery amin'ny izay tantara izay, fa ny architecte frantsay Jean Le Couteur moa zany no nandray an-tanana ny fananganana université tamin'izany fotoana izany, ka reto moa zany ny architecture ataoko hoe mibantoerana aty amin'ny anjerimanontolo. Misy koa ny préface ny amin'ny faculté izay hitantsika mampiavaka azy amin'ireo ataoko hoe tao-trano hafa. Dia mikasika an'izay tantara université izay, ankoatra ny fijoroan'ny sekoly momba ny médecine tao Beferatany tamin'ny 1970, dia misy ihany koa ny fijoroan'ireo faculté hafa toy ny faculté de droit tamin'ny taona 1970, dia eo ihany koa ny faculté ny science tamin'ny 1970, ary ny faculté ny lettres tany amin'ny 1970. Dia mikasika ny tantara université Antananarivo manokana, raha Fondation Charles de Gaulle na Fondation nationale de l'enseignement supérieur ny anarany teo aloha, dia taty amin'ny volana Jolay enimpolo sivinjato no nijoroany université ny Madagasikara moa zany ny anarany tamin'izay, raha nazy fahaleovantena atsika. Fa taty aoriana nisy ny fijoroan'ireo université hafa tamin'ny faritra, toy ny université ny Toliara tamin'ny taona 1970 sy l'université sy ny centre universitaire régional hafa na CUR moa izy atsika. Dia taorian'izay tany amin'ny taona 1970 no na université Antananarivo ny université Antananarivo izay hitantsika hatramin'izao moa zany. Araka ny hitantsika zao, hafa kely le endrik'ilay trano, ohatrany hoe barika tapaka navadika zany. Izy ity dia natao moa hoe ahafahan'ny mpianatra be da be indray miaraka. Io zao mahazaka an'arivony, tsy afaka niditra ao moa tsika satria misy mpianatra ao, fa nisy teknika be koa ny nanorenana an'ilay trano, satria nataoko totohatra le seza ao, dia miendrika somary boribory zay, mba ahafahan'ilay mpianatra zany hoe mahita an'ilay mpampianatra ery aloha ary ambany ery, maheno tsara daholo ihany koa, na dia be da be ary ny indray miaraka. Dia eto ambony eto koa tsika mahita tao-trano hafa, ohatrany hoe misy étage miorirandrirana izay ny rindrina. Eto zao ny bibliothèque universitaire, anisan'ny bibliothèque lehibe indrindra raha ho antsika eto Antananarivo na ho an'i Madagasikara. Ankoatra n'ireo resaka ny fanaovantsika teo, misy toerana ihany koa ety amin'ny anjerimanontolo natokana anaovan'ireo hetsika ara-panatanjahantena teo amin'ny gymnase, amin'ny piscine, ny terrain de foot, ny basketball, ny volleyball ary ny tennis sy ireo maro hafa moa zany. Misy koa fanaovana boule ety nivon'ny université. Fa tsy latsa-danja amin'izay koa ny toerana izay fakana aina. Misy moa zany toerana izay ataontsika hoe namboarina fa nakaiky an'ireny faculté ireny natokana ho an'ny mpianatra izay maka-aina, satria ny ety moa zany amin'ny maha université azy dia mikajy ny tontolo iainana ihany koa mba natokana ho an'ny mpianatra izay ataontsika hoe reraka na hoe mbola mianadesa na miandry cours moa zany. Matetika koa moa ety amin'ny anjerimanontolo tsy mody atoandro ny mpianatra fa mandritry ny tontolo andro misy fianarana foana, dia eny ambany vodivody hazo eny matetika ahitana ankizy misakafo, mamerindesina ihany koa indrindra rehefa ilay akaiky fanadinana iny.
mbola tsy le 720 hektara zay vitantsika izay a fa reo toerana vitsivitsy zay safidinay hoe mifandray amin'le sapam-pampianarana fizahantany izay amoaka ny andian'ny fahaenina amin'ny promotion ao amin'izany sapam-pampianarana izany. Dia mbola betsaka ny toerana azo tsidihana ety, mbola tsy hitantsika teo ohatra ny musée, mbola tsy hitantsika teo ihany koa ny yoga sy ireo toerana azo zahana ety amin'ity anjerimanontolo ety. Isolo akanjo vetivety anatrika an'le fivoahan'le 6e promotion izay dia rehefa avy eo indray. Teto amin'ny Grand Amphitheatre zay teto Ankatso no nanaovana ny lanonana famoahana tamin'ny fomba ofisialy ny andian'ny fahaenina amin'ny mpianatra ao amin'ny sapam-pampianarana fizahantany izay ao anatin'ny départementanay teny ny soratra ary ny siansa mahaolona ety amin'ny anjerimanontolo. 70 moa ny isan'ireto mpianatra navoaka androany reto izay mizara promotion roa dia promotion mendrika ho an'ny ankizy izay nivoaka nanana master 2 ary ny mahery ny ankizy izay mivoaka tao amin'ny licence 3. Ankoatran'ireo tompon'andraikitra ety amin'ny anjerimanontolo dia tonga amin'ny voninahitra n'ity lanonana androany ity ny ministry ny fizahantany sy ny solitena avy amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy fikarohana siantifika. Tapany faharoa amin'ny lanonam-pamoahana moa na rahantsika izao efa nandeha teo aloha teo ny fifandongasana fandraisam-pitenenana ka nisongadina tao anatin'izany lateny izany hoe ny fampiroboroboana ny toe-karena amin'ny alalan'ny fizahantany dia tsy afa-misaraka amin'ny fampianarana sy ny fikarohana amalina indrindra ny filana eo amin'ny resaka arak'asa sy ny fahaiza-manao an'ireo mpisehatra ao anatin'izay sehatra fizahantany izay. Misy amin'ireto ankizy reto moa nefa misehatra eo amin'ny sehatry ny asa dia tsy izy rehetrarehetra 70 ny tonga androany nandray an'izay mari-pahaizana sy navoaka tamin'ny fomba ofisialy izay fa efa misy ny misehatra any ivelana Antananarivo. Misy amin'izy reto mbola hanohy fianarana hanohy an'izay fianarana sy fikarohan'izy ireo izay afaka miasa avy hatrany kosa nefa izy ireo ao aorianan'izao famoahana sy fandraisan'izy ireo diplôma izao anisan'ny voaka tato anatin'ity andiany mendrika sy mahery ity moa i Ludovica Stani izay nitarika antsika tato anatin'ny fandarana androany. Manantena fa ty fandarana androany ity dia nahafahantsika nahafantatra amin'ny ampahany sy nizaha ny Université Antananarivo na ny anjerimanontolo na dia tsy izy rehetra ary no afaka nizahana sy nitsidihantsika androany. Nahafahantsika ihany koa nahafantatra bebe kokoa mahakasika ny sapam-pampianarana fizahantany izay ao amin'ny départementany Aisoratra ny Aiteny ary ny siansa mahaolona dia miarahaba manokana n'ireo ankizy izay nivoaka androany tao anatin'ny andiany mendrika sy andiany mahery androany iny. Dia farany eto fandarantsika androany isoratra ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany isorana ihany koa ireo mpiara-miasa dia ny sapam-pampianarana fizahantany ety amin'ny anjerimanontolo Yannick Botery Antsakaviro mpanao ny tarehy sy ny taovolo dia isorana ianao any tokantrano any tsy adino mametraka ny mandrapitafa ao aminao indray ao amin'ny fandarana manaraka.